fihaikana ho an'ny fianakaviana no loha hevide-be izay rahantsika teto a efa fotoana maromaro izao ary androany sika dia hijery zana-doha hevitra anankiray manan-danja manao hoe manatrika na hoe mihery ny tavan'Andriamanitra zany hoe famotinana an'ireo loha hevitra maro samihafa zay efa nojerentsika tato anatin'ny fandarana ny arana tamin'ny pastora Andriaparatiana Fanera dia raisitsika fifaliana no mandray azy atao anatin'ny fandarana miarabanao pasteur. Fifaliana ihany koa namanadinao no iara-pananao ary manona fiadanantompo ihany koa amintsika rehetra izay nanana faharetana nanaraka ny fandarana sy ny fandinenan'ny ten'Andriamanitra mahakasika an'ilay hoe fihaikana ho an'ny fianakaviana na ny ankohonana. Tena miatrika fihaikana tokoa ny ankohonana amin'izao fotoana izao a ary toa misarotra mihitsy ny toe-javatra rehefa mijery an'ireo tranga maro samihafa eny anivon'ny fiarahamonina eny. Be dia be ireo zana-doha hevitra efa nandalovantsika ary isan'izany ny hoe mbola hita ve a zany hoe mitafy n'Andriamanitra sy endrika Andriamanitra eo amin'ny tokantrano tsararay avy izany. Ny resantsika teto a ny asa sy ny fonenana zay ilain'ny tokantrano a hananany an'ilay fahamarinantoerana ao anatin'izay mahatokantrano azy izay. Ny anarantsika teto ihany koa ny hoe manirery na hoe solitude ao anatin'izany fiarahamonina zay misy antsika izany a zay efa nandanitsika fotoana maromaro. Nandalovantsika teo ihany koa ny fotoana mangidy sy atao hoe manahirana ny anivon'ny fianakaviana ny faha-11 andanina ny ankilany dia mitarika fifaniliana eo amin'ny andraikitra zay ny anarantsika teto ary isan'ny anankiray zay nandanitsika fotoana maromaro a ny hoe mandao ny rainy sy ny reniny a dia mikambana amin'ny vadiny a dia teo ihany koa ilay hoe mitanjaka mihery ny tavan'Andriamanitra. Androantsika dia hijery an'izay loha hevitra atao hoe misampana anankiroa ngamba dia ny hoe manatrika ve sa mihery ny tavan'Andriamanitra fa dia omenanao ny fitenenana pasteur inona indray ara no horesantsika amin'ny mpiaino a sy ny mpijery androany. Ya araka ny voalazanao teo namanadinao zany dia tena hoe mafaoka an'ireo lohateny zay ny fampizarantsika teto zany ity loha hevitra ity zay amara-pananantsika ny dindinika mahakasika an'ilay hoe fihaikana eo anivon'ny ankohonana dia omentsika lohateny hoe manatrika sa mihery ny tavan'Andriamanitra. Ireo zany no zavatra miseho ary tsy misy akoatran'izay ne ary miankina amin'izay a ny zavatra rehetrarehetra miankina amin'ny ity lohateny ity hoe manatrika na mihery ny tavan'Andriamanitra. Kanefa rehefa jerevantsika zay voaboasana kely zany zay dia mahafintina ihany koa ny dindinika nataontsika teto nanomboka hatramin'ny voalohany satria tamin'ny voalohany nanatrika ny tavan'Andriamanitra lay ankohonany Adama sy Eva fa avy eo no ny fahotana dia ny zavatra niseho a haitsika ihany koa hoe inona ny zavatra niseho a tamin'izay fotoan'izay rehefa nanatrika ny tavan'Andriamanitra izy dia iny le hoe endrika Andriamanitra sisa fa avy eo niova le izy lasa mihery ny tavan'Andriamanitra indray ny Adama sy Eva dia ny zavatra niseho koa vokatra zay zavatra zay dia andao hiderantsika ara zay lohateny zay amin'tinantsika ny dindinika antsika eto ao amin'ny Genesisy 3:7 no andeha hanomboantsika azy. Genesisy 3:7 Genesisy 3:7 ary nandrehan'i Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana teo amin'ny saha izy rehefa ho hariva ny andro ary raha lehilahy sy ny vadiny nihery ny tavan'i Jehovah Andriamanitra tao anaty hazo tao amin'ny saha. Zao tsara zany zao io a voalaza eto fa nandre an Jehovah Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny saha izy rehefa hariva ny andro. Zavatra voalohany raisina namana teo hoe nandre inona moa zany ny zavatra re feo fa niaraka tamin'izay tsy feo ihany telo izy fa
tonga mihitsy Andriamanitra nitsangatsanganao zy izy tsy nandre fotsiny fa nahita ihany koa tonga Andriamanitra nitsangatsangana tao amin'ny sa rehefa riva ny andro. De zavatra anseho nataon'izy mivady niery ny tavan'i Jehovahandriamanitra tao amin'ny naty hazo tao amin'ny sa raha lehilahy sy ny vadiny. Dio de efa haitsika sy fantatsika ny antony de tsy na fa ny vokatry ny fahotana. Vokatry ny fahotana no nahatonga ny Adama sy Eva niery ny tavan'Andriamanitra. Ntaony amafisitsika zay amarintsika mantsy zay ao amin'ny Isaia 7:12 no andeha vakitsika. Isaia 7:12 ny andininy voalohany sy ny andininy faharoa. Indro ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lalodalovana fa mahare, fa ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy. Eto zao de milaza ny ten'Andriamanitra fa ny tanan'i Jehovah izy tsy fohy fa mahavonjy. Misy fihaikana maro no fatantsika teto. Fihaikana resaka hoe fivelomana, resaka asa, ny resaka fonenana, ny resaka solitude, ny resaka ina koa Fizarana, hoe tsy tanteraka le fikambanana fa lasa misara sisisy. Dia misy fiatraikany daholo zany rehetrarehetra any eo amin'ny fiainan'le ankohonana. Misy fiatraikany dia rahatsika mahita ny zavatra miseho sahirana ane rehefa miatrika nyreny fihaikana reny zany le ankohonana de tonga ny fahasahirana. De eto anefa ny ten'Andriamanitra de milaza hoe ny tanan'i Jehovah tsy fohy fa mahavonjy ary ny sofiny tsy lanodalovana fa mahare. Tena maheno izy Andriamanitra zany io fa nisy sakana tao de izao voalazana ny elokareo no efitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka de tsy miaino izy. I Adama sy Eva tany Edena tonga Andriamanitra no ny ariva hitsangatsangana tao amin'ny sa heniny Adama sy Eva zay Andriamanitra tonga de niery ny tavan'Andriamanitra i Adama sy Eva. Dikan'izay tompo de mazava tsara fa ny zavatra anankiray zay mampiely na mampiafina ny tavan'Andriamanitra amintsika de ny fahotana. Ary somary avato kely indray zany le fomba ilazana azy, ary ny ahatonga atsika tsy afaka ny hanatrika zay le lohateny hoe manatrika na miery ny tavan'Andriamanitra, ny mahatonga atsika tsy afaka hanatrika ny tavan'Andriamanitra ary ka hiery ny tavan'Andriamanitra de tsy inona fa ny fahotana. Ny fahotana de io zany le fihaikana farany zay vahatsika zany amin'ity fizarana ity. Raha mbola mipetraka zany zay zavatra zay, raha mbola misy zay sakana izay de tsy afaka ny hanatrika ny tavan'Andriamanitra mihitsy isika zany. Fa tsy maintsy miery ny tavan'Andriamanitra. Kanefa ny zavatra miseho rehefa miery ny tavan'Andriamanitra veritsika daholo le tombontsoa rehetra. Arak'izay koa ny fiainana. De andaontsika maka amin'ny Apokalipsy 9 andefa 5:10 ka hatramin'ny 7:10 zay milaza toejavatra iseho any aoriana zany izy io namana dino fa tsy am'izao andro ainantsika zao fa zavatra iseho ao aoriana ao. De inona ny zavatra voalaza ao? Apokalipsy 9 ka ny andininy 5:10 sy ny andininy 5:11 ary ny 7:10. Zao ny vaky ny teny. Ary ny mpanjaka ny tany sy ny lehibe sy ny mpifehy arivo sy ny mpanan-karena sy ny lehilahy mahery mba amin'ny andevo rehetra sy ny tsy andevo rehetra de niery tao milavaka sy tao amin'ny vatolampy eny an-tenimbohitra ary hoy izy tamin'ny tenimbohitra sy ny vatolampy, mianjera aminay ka afeno zay amin'ny tavan'ilay mipetraka ambony seza fiandrianana sy amin'ny fahatezeran'ny zanak'ondry, fa tonga ny andro lehibe ny fahatezeran'ireo ka iza no mahajanona. Mahafinaritra. Milaza zany io tokony andiny io fa amin'izay fotoana zay de isy olona
isa-tsokajy mahasomihafa mpanapaka lehibe manan-karena malahelo sy ny sisa iery ny tavan'ilay mipetraka ao ambon'ny seza fiandrana. Iza moa lay mipetraka ao ambon'ny seza fiandrana? Jesosy. Iery ny tavan'i Jesosy izy amin'izay fotoana izay. De mampieritreritra io namana adinao hoe aike zany le hoe miery ny tavan'Andriamanitra tsy amin'izao andro zao ihany na tany edenaka ilay izy nefa nanomboka fa mandra-piavin' Jesosy de isy olona iery ny tavan'Andriamanitra. Mandra-piavin' Jesosy kay dia mbola izy foana olona iery ny tavan' Jesosy. Ary tsy miova ny antony na tamin'ny androny tany tsy miova tompoko ny antony am'izao na amin'no avy zay. Tsy miova ny antony na nanomboka tany edena io na amin'izay fotoana izay de tsy miova ny antony de tsy hina fa mifahotana. Zay ihany ny antony. Mazava. Mampietrehitra zany izy io ka eo zany mametraka le fantanena sy le fiaikantsika hoe le ankonantsika ankehitriny tompoko manahoana le ankonantsika ankehitriny, manatrika ny tavan'Andriamanitra ve sa miery ny tavan'Andriamanitra le ankonana ankehitriny o zay man zany no velabelantsika. Ndao ny aka ohatra anankiray tsika voalazan'ny ten'Andriamanitra ankonana anankiray no voalazany ao amin'ny Likoka 5:10. Raim-pianakaviana de nisy zanaka tao amin'le ankonana. De inona zavatra anseho? Likoka 5:10 sy ny 4:10. Likoka 5:10 ny andininy 4:10 sy ny andininy 4:10. Zao no vaky ny teny. Ary no ny afaka kelikely dia nangon'ilay zandry ny fananany rehetra ka lasa ny ankany an-tany lavitra izy de nandany ny fananany tamin'ny fivelomana-ratsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra de nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Voalaza eto zany zao fa somary zavay kely hoe ary no ny afaka kelikely de nangon'ilay zandriny ny fananany rehetra. Avezaka le fananana de amin'ny 2:12 milaza azy. Ary ho le zandriny tamin'ndrainy raiko omeo ny anjara fananana tokony ho dia nozarainy le rainy zany io nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany. An'le rainany le fananany de avy eo nomena an'le zanaka nozarainy tamin'le zanaka. Dika zay tsy an'le zanaka le fananana fa nomena azy le fananana. Nomena azy zay. De rehefa nomena azy le fananana de nangony le fananana zay nomena azy de lasa izy nakany an-tany lavitra de nandany ny fananany tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Io zany namana dinao de afatra ampitena de zao le fananana zay fananan'le ray zay nomena an'ilay zanaka tena sarobidy indrindra de voalazan'ny ten'Andriamanitra le zany amin'ny Korintiana 7 milaza azy, Korintiana 1:9 koa milaza azy de milaza ny ten'Andriamanitra hoe moa tsy fantatrareo va fa ny tenanareo dia tempolin'ny fanahy masina ka dia tsy tompon'ny tenanareo ianareo. Io zany le fananana zay nomen'le ray atsika de tsy na fanotenatsika. Ay ty tenatsika ty tsy atsika fa fananan'Andriamanitra. Fananan'Andriamanitra le tenatsika fa tsy atsika ka izy io fa nomen'Andriamanitra atsika izy io. De zay anko no manamafy an'ilay Genesis 2:7 le hoe 2:7 andeha tsika oziz'Andriamanitra andeha tsika amorona olona tahaka ny endritsika araka ny tarehintsika. No foron'Andriamanitra le tenatsika avy amin'Andriamanitra zany ty tenatsika ty avy amin'ny fananany de nomenatsika le izy. Ny zavatra nyseho nataon'le zanaka teto nalain'le fananana netiny tany an-tany lavitra dia nolaniny tamin'ny fiveloman-dratsy tany. Eto zany zao dia niery ny tavan'ny rainy le zanaka
ny herin'ny tavany raina izy, ny ala teo amin'le raina izy, nanalavitra ny tavany raina izy. De ny zavatra nyseho taminy andifa 7 ary nisy mosary tany am'zany mafy tam'zany tany zany ka nahantra izy. Andiny manaraka eo raha vakitsika 5 sy 6 de milaza ny ten'Andriamanitra fa lasa niakin-doha tamina olona tompo-tany lay zanaka. Dia lasa nanao asa nampanaovan'lay tompo-tany. Tsy izy tsony no ny safidy an'le asa, fa le tompo-tany no nanome azy asa. Voatery izy. De voatery izy nanao an'le asa. Tena misy lesona be io. Tsy niankina tamin'ny rainy tsony izy, fa lasa niankina tamin'olona izy. De rehefa niankina tamin'olona izy le fiainany zany dia nanao asa nampanaovan'le olona, zay tian'le olona ampanaovina azy de zay no nataony. Io zany ry fianakaviana malala isany tena afatra lehibe. Zay le hoe mamitona anazy tsika ty. Fa rehefa miala na hoe miherin'ny tavan'Andriamanitra le ankonana na ao anatin'ny ankonanao, mety hoe ny anankiray amin'io zany na manadinao, mety hoe ny zanaka na hoe mety hoe le vady anankiray miala amin'ny tavan'Andriamanitra, miherin'ny tavan'Andriamanitra, dia aza dino io tantaran'ity zanaka ity. Lasa tsy efa mazava lisy, lasa miakin-doha amin'olona, tsy miankina amin'le raintsony, de lasa manao zavatra maro samihafa mampalahelo le izy. Fa ndao isitona hafa lesona am'izay tsika zany hoe zay zany le fihaikana. Satria raha mijery zany am'izao andrainantsika zao de ohatrany hoe tsy tanteraka amin'le ankonana mihitsy zany zao le hoe manatrika ny tavan'Andriamanitra. Zay tsy tanteraka satria mahitsika zany zava-misy ankehitriny ny faratsena inona ny olana maro samihafa de mampametraka fantaniana hoe tena manatrika an'Andriamanitra ve tsika io, manatrika ny tavan'Andriamanitra ve itsika io sa miherin'ny tavan'Andriamanitra. Zay le izy. De ndao amaky teny anankiray tsika, Jesosy mihitsy no milaza an'ity teny ity Matthieu 5:15. Io zany no manome valy tena antsika hoe manatrika ny tavan'Andriamanitra ve zany zao le ankonana ankehitriny sa miherin'ny tavan'Andriamanitra amin'ny endriny manahoana no anazavana an'izay. Matthieu 5:15 ka ny 9. Ity firenena ity manajay amin'ny molony fa ny fony kosa lavitra ahy. Zay. Eo tsara. Hozy Jesosy, ity firenena ity reto olona reto manajay amin'ny molony fa ny fony kosa hoy Jesosy lavitra. Le hoe manatrika ny tavan'Andriamanitra zany tompoko, tsy zavatra ety ivelany kalizy, zay le hoe tsy ao amolotra, manaja ao amolotra, kanefa ny fo lavitra n'Andriamanitra. Ny ao am-ponao, ny fanahinao lavitra n'Andriamanitra. Fa le manatrika ny tavan'Andriamanitra kay zany tena miova hatrany anaty mihitsy, hatrany anatin'ny fiainana mihitsy. Zay zany tena fihaikana lehibe hatrehan'ny ankonany. Raha tsy misy fiovam-po, zay le izy namana tinao raha tsy misy fiovam-po ao amin'le ankonana de tsy afaka ny anatrika ny tavan'Andriamanitra izy. Fa raha mbola zavatra ety ivelany fotsiny, eny nareo rakizy ohatran'izao zay le hoe manaja eo molony. Fa ny eo amin'ny fo ao tsy niova. De miteny ianao androany, miteny le ray aman-dreny androany, zao eny dada, eny lasa afaka herinandro io fa mbola mavelona atao indray le zavatra tsy mety. Zay le hoe ity firenena ty Jesosy manaja amin'olona fa ny fony lavitra ahy. Zany hoe tsy misy fiovampo. Tsisy fiovampo. Fihaikana zany io. Ry ankonana malala isany tena hoe mila mandalo am'zany fiovampo zany ny ankonana sy ny ao anivon'ny fianakaviana tsirairay avy. De miantso Jesosy sady zay miantso Jesosy eo amin'ny Matthieu 1:12 toko 9 mahazatra atsika izy io
Matotoko faraka ambin'ny folo ka ny andininy fahavalo am'roapolo zao no vakiny. Mankanesa ty amiko ianareo rehetra zay miasa fatratra sy mavesatrentana fa izaho no anome anareo fizarana. Zay mahatonga Jesosy miantso satria tsika io ny hery ny tavan'Andriamanitra. Satria tsika io manalavitra ny tavan'Andriamanitra tahaka an'le zanaka ao amin'ny Luka 2:10 dia miantso atsika zany zao Jesosy hoe mankanesa aty amiko, miverena aty amiko, manatona aty amiko hoy Jesosy. Mankanesa aty. Antsoina hanatrika anaratra mihitsy tsika. Miantso atsika indray Jesosy hanatrika ny tavany. Dia izay ne nataon'Andriamanitra tany Edeny. Aiza moa ianao? Zay ao amin'ilay andiny fasify Genesis 2:7. Rehefa tonga Andriamanitra tao amin'ny Saidena, ny herin'ny tavan'Andriamanitra i Adama sy Eva, dia niteny Andriamanitra ao amin'ilay andiny fasify Genesis 2:7 hoe i Adama aiza moa ianao. Antso zay ataon'i Jesosy ihany koa Matthieu 2:40 mankanesa aty amiko. Mankanesa aty amiko. Ny fihaikana zany namana dinao dia zao. Mila mamaly an'io antso io zany tsika. Ny ankohonana zany io a. Raha tiatsika ny hanatrika ny tavan'Andriamanitra dia mila mamaly an'io antso zay ataon'i Jesosy io. Miantso izy hoe mankanesa aty. Dia ianao mila mamaly an'izay antson'i Jesosy izay. Satria miteny izy eo amin'ny Luka 2:10-12. Ao ny mbavaka io kely Luka 2:10-12. Luka 2:10 ka ny andininy fa 12. Zao ny vakany teny. Luka 10 ny andininy fa 12. Tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota mba hibebaka. Zay. Tsy avy antsony marina aho Jesosy fa ny mpanota mba hibebaka. Zay zany itsika le olona zay nanao fahatosoana. Zay zany le fanjerevantsika zany a. Teo tany andritrany ty fandinihana ten'Andriamanitra ty hoe rehefa misy fahatosoana ataony ao amin'ny ankohonana dia ahoana ny atao, inona no zavatra, ahoana fomba hiatrehana an'izany. Dia eto dia mbola manamafy ny teny Jesosy hoe tsy avy antsony marina aho izy fa ny mpanota, le olona zay mpanota, olona zay nanota, olona zay diso no antsoin'Andriamanitra, antsoin'i Jesosy mba hanatona azy ka hibebaka. Zay le fiovampo. Ka hibebaka. Dia ao amin'ny amafisin'i Jesosy amin'ny Jaona 2:7 hoe rehefa manatona azy le olona zay mpanota io dia ahoana mba fihetsika zay ataon'i Jesosy na toe-tsain'i Jesosy. Jaona 2:7. Zay rehetra omeny ray koa no hanatona ary zay manantona dia tsy mba ho laviko mihitsy. Zay. Zay tsara. Afatra lehibe no ampitaina amintsika amin'ny alalan'io teny io. Miantso Jesosy mankanesa aty amiko. Ianao zay miasa fatratra io, ianao zay nanalavitra ny tavan'Andriamanitra io, ianao zay nihery ny tavan'Andriamanitra io, mankanesa aty amiko hoy Jesosy. Ary ianao zay nanota io, ianao no antsoina, tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota, ianao zay nanota io no antsoina ny Jesosy mba hanatona azy ka hibebaka. Ary izay manatona azy tsy mba ho laviny mihitsy ozy izy. Sa zay? Zay zany le antsointsika hoe esprit d'acceptation. Zay fototra lehibe namana dinao. Io zany tena fototra lehibe io ao anivon'ny fiainan'ny ankohonana. Zay mamitona an'izay zavatra rehetrarehetra izay. Dia le hoe ao moa zany ny andikatsika anazy toe-tsaina miaiky. Manaiky. Le olona nanao fahatosoana dia aussi Jesosy tsy avy antsony marina aho fa ny mpanota no atsoko ka hibebaka izy. Zay manantona aho Jesosy Tsy mba ho laviko mihitsy. Ny zavatra miseho ny anivon'ny ankohonana dia tsy arak'izay. Nanao fahatosoana le anankiray dia na dia miverina aza dia ka na dia efa manatona an'le anankiray hoe zao tena
de tsy miaccepte le anankiray mialatsiana am'le zay fomba filazana anazy tsy manaiky le anankiray zay le hoe tsy manana an'izay le hoe esprit d'acceptation zay tsy tahaka an' jesosy voalaza eto hoe zay manatonao jesosy tsy mba ho lafiko mihitsy izy ary le mpanota zay le olona nanota mihitsy no atsoko mba anatona ka hibebaka izy de rehefa tsy manana an'izay nefa zany tsy manana zay toetsaina zay ao anivon'le ankohonana na ny ray aman-dreny manoloana ny zanaka tsy miaccepte mihitsy le ray aman-dreny tsy manaiky an'le zanaka mihitsy tsy mety anaiky an'le zanaka zay nanao fahatsoana na le mpivady le vady le lehilahy tsy manaiky an'lay vehivavy zay nanao fahatsoana de tsy tanteraka le izy ndao idiratsika le lioka toko 5:10 ary anazavatsika misimisy kokoa an'le izy lioka toko 5:10 de toizatsika lay tantaran'lay zanaka de eo vakitsika eo amin'ny andininy 7:10 sy ny 8:10 lioka toko 5:10 ny andininy 7:10 sy ny 8:10 ary raha nody ny sainy dia hoy izy indrisy maro ny olona karamanin'ny raiko manan-kanina be dehibe fa izaho kosa mato mosary eto ianga de hody any amin'ny raiko de anao amin'ny hoe raiko eo efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho mahafinaritra moa mety zany zavatra seo tany idena tompoka nanoty adamaseva tonga andriamanitra ny herin'ny tavan'andriamanitra adamaseva de nanontany andriamanitra fa manino ianao miherin'ny tavako fa manino ianao mandoso nga nanoty ianao nga ninananao sisisy de iny efa hitatsika mifanilika ny fampiampanga izy mivady fa tsy le zanaka eto ny herin'ny tavan'ny rainy de tonga saina nody ny saina ozy izy nody ny sainy de nanapa-kevitra iainga aho dia hody anamiraiko zay zany ny fihaikana lehibe zany atanteraka an'le hoe manatrika ny tavan'andriamanitra mila mandalo am'izay fiovana ino moa zany fanavaozana ny saina fanavaozana ny saina tahaka an'le zanaka teto tena hoe tsapany le zavatra ny ainany de nanapa-kevitra ivelona de rehefa mivelona inona ny fihetsika tokony atao eo am'izay le miditra lay esprit d'acceptation ndao am'izay jereo atsika vakitsika ny andininy fa 20 lioka toko 5:10 ka ny andininy fa 20 atsafaty manomboka ny andeha fa 20 andeny fa 20 andeha fa 20 de avy eo dingantsika eo amin'ny andininy fa 20 sy ny fa 13 lioka 5:10 ny andininy fa 20 20 ary 13 dia ny aingy izy ka nankany amin'ny rainy fa raha mbola lavitra izy de tazandrainy ary hony anazy izy ka niazakazaka de namihina ny vozony sady nanoroka azy andininy fa 20 fa raha iny kosa nanao tamin'ny ankizilahany hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampianganjoy azy ary asio peratra ny tanany sikapa ny tongony ary ento aty ny zanakombona fay ka vonoy ary eoko sika hinana sy ifaly mahafinaritra tantara tena mahafinaritra io namana dinony tsy ambaratelo eo nefony ankohonana tsy ambaratelo ny fihaikana rehetrarehetra io fihetsika nataon'le rainy io rehefa tonga saina nody ny sain'le zanaka de nanapa-kevitra ny ivelona izy hitady ny tavan'ny rainy ivelona hanatrika ny tavan'ny rainy ivelona ka tsy hery ny tavan'ny rainy intsony zany azo itsika elazana azy daholo de nandeha izy ny ainga izy mbola tsy tonga teo amin'ny rainy izy fa ozy izy ny baiboly ny rainy no nahatazana azy voateny lavidavitra teny raha mbola lavitra izy ozy izy raha mbola lavitra dia tazany rainy de mahafinaritra onena azy izy zay aloha voalohany indrindra zay le toetsaina voalohany indrindra onena azy de avy eo niaraka tamin'izay niazakazaka le rainy nanatona
de namiana azy de nanoroka azy. Manaona netiny etahan'le zanaka raha le tantara ao satria hoe nihinana ny anany finan-kisoa izy, ny andro kisoa ny asa zay nataony, danian'ny andro sisisa ny loto ny etahany zany tena tsy mendrika hoe tsy mendrika ny hofinina sy horony fa jero tsara le fihetsika nataon'le ray tsy ny andro hoe ay tonga ianao ahoana ara ty fa ahoana ty paozinao ty e fa maninona ianao no lasa maloto be ohatran'izao hoe fa fihinana nataonao tany e andana aloha ndao andana aloha mandro kely azy sisy ianao sisy tsisy an'izany mihitsy fa le endriky le zanaka amin'iny etany iny amin'iny etany maizy azy iny a no mifiny le rainy de noroany. Zay tompoko ilay esprit d'acceptation ary io ny tsy ambaratelo ny zavatra rehetrarehetra ho an'ny mpivady na ho an'ny ankonana ray aman-dreny sy ny zanaka inko dia rehefa io ny tanteraka dia tsy de manatrika ny tavan'Andriamanitra, manatrika ny tavan'Andriamanitra ary tsy mihery an'Andriamanitra intsony ny ankonana amin'izay fotoana izay. Ny afatra faran'izay omeny tenin'Andriamanitra antsika ary manoloana an'izay dia ny hoe manatrika ny tavan'Andriamanitra, zay zany tsy ambaratelo zay ny tsy ambaratelo. Ny mpivady manatrika ny tavan'Andriamanitra, ny zanaka manatrika ny tavan'Andriamanitra. Dia makitosy andiny roa tsika amaranantsika azy. Salamo 5:1-4 zay ny anankiray, dia Isaia 5:5-4 ny anankiray. Salamo 5:1 ny andininy 4. Zao no vaky ny teny Salamo 5:1 ka ny andininy 4. Mitadiavany Jehovah sy ny heriny ka tsy ao mandrakariva ny tavany. Isaia 5:5 andininy 4. andininy 4. Zao ndray ny vaky ny teny Isaia 5:5 ka ny andininy 4. Mitadiavany Jehovah de ny mbola hita izy, miantsoa azy de ny mbola akaiky izy. Zay mazava ny afatra avy amin'ny ten'Andriamanitra tompoko. Hitanao zany namanadinao le fomba nitondrantsika anazy, niainga antsika tany am-boalohany tany amin'ny Genesis. Andriamanitra namorona olona tahaka ny endriny tahaka ny endriny de ireo olona zay forona tahaka ny endriny ireo manana ny endrik'Andriamanitra ary manatrika ny tavan'Andriamanitra. Aveo nisy toe-javatra seho maro be inetsantsika de ny tanjona farany indray zany zao miverina any amin'le hoe manatrika ny tavan'Andriamanitra. De aussi izy le salamo hoe mitadiava an'Andriamanitra sy ny eliny ka tsao mandrakariva ny tavany, ka tsao mandrakariva ny tavan'Andriamanitra. Dia mampitandrina atsika raha zay ny ilazana azy ary miantso atsika la Isaia 5:5 de hoe mitadiava ny Jehovah die ny mbola hita izy. Dikan'izay aza mangatakandro tompoko, die ny mbola hita izy. Aike zany mety misy fotoana eo zay tsy ahafahanao mitady ny tavan'Andriamanitra intsony. Tandremo fa le zanaka zany le zanaka zay le hoe nodiny saina dia nanapa-kevitra izy hivelona ao marainy. Fa amin'ny fotoana anankiray zany zao namanadinao mety misy fotoana anankiray tsy ahafahana miverina, zay le hoe point de non-retour ozy izy mifilaza anazy amin'ny teny frantsay. Rehefa tonga eo amin'izay tempoka izay lay olona na le mpivady io mila mitandrina tsara, tsy afaka miverina tsony, tsy tanteraka tsony le hoe nodiny saina. Rehefa tsy nodiny saina de tsy fantatro atsony izy de ao. De zay mahatonga ny tenin'Andriamanitra amin'ny teny hoe mitadiava ny Jehovah de ny mbola hita izy, de ny mbola hita izy. Ary za mino
fa ankehitriny zao mbola azo atao tsara mitady tavan'Andriamanitra, mbola azo atao tsara ny mikatsaka an'Andriamanitra dia ny mbola hita izy. Ia, dia isaoran'Andriamanitra tamin'izany afatra mampahery manome antoka ho antsika izany fa fotoana mbola mety izao. Ome fotoana kely pasteur am'tianako araka ny fahazahoako azy ilay loha-hevitra farany nentinao teo. Rehefa jerentsika zany dia ilay fahotana no olana izay mamaritra ny hoe manatrika ve sa mihery ny tavan'Andriamanitra isika. Kanefa Andriamanitra amin'izany toerana sy toetra izay misy antsika izany dia miantso antsika ary mampanantena fa raha manatona azy tokoa tsika tsy mandà mihitsy izy. Tsy miandratsika hoe metimety kokoa sy marina takan'le zanaka. Ia, mahafinaritra ohatra mihitsy le zanaka adala teo hoe rehefa tamy izy dia mbola anatin'ilay toetra maizy azy no tsy anaina no fihinana ary nanaovana fety aman-danonana maro samihafa izay mendrika na zanaka. Ny miantso ny tokantrano ny ankonina tsiraray avy manaraka ny fandarana zany mba anao tody zanaka ity, mba hody tokoa ny saitsika fa tsy ho ajambain'ny fahotana ny maso ka ho variana ilomano ao anatin'izany rehetra izany. Ary ilay farany teo dia milaza hoe dieny mbola hita izy, fotoana mety fanararotra izao avelomantsika izao handaminana ny zavatra rehetra ka ny ankonana rehetra nanaraka nyity fandarana ty anie dia ho ankonana manatrika ny tavan'Andriamanitra. Izay indrindra no entintsika mivavaka ho an'ny ankonana rehetra pasteur. Ina sy vavakantsika raha inay ny an-danitro misaotra anao indrindra izahay satria tianay ianao na dia niala taminao azy izahay, nihery ny tavanao izahay satria nanoty izahay dia mbola miantso anay ianao Jesosy mandraka ankehitriny, mbola miantso anay ianao manao hoe makanesa aty amiko. Tompo, aoka mba ho tanteraka amin'ny ankonana tsirairay avy tokoa ny izany manatrika ny tavanao izany, ary tsy amin'izao fiainana izao ihany fa ho tanteraka ihany koa izany rehefa ho avy eny amin'irao lanitra ianao Jesosy dia hanatrika ny tavanao izahay, hanatrika ny tavanao ny ankonana rehetra fa tsy hery ny tavanao satria manantena ny hiara-miaina aminao indray mandritra mandrakizay ka ho tanteraka ny teninao hoe ka izay toerako no hitoeranareo ihany koa. Tompo, ampitoera ao anatinay indrindra ao anatin'ny ankonana tsiraravana izany fanantenana izany. Ka ninona toe-javatra atrehana, ninona fihaikana izay atrehana amin'izao fiainana ankehitriny izao dia tsy misy na inona asaraka anay aminao ary ampiafina ny tavanao aminay tsiraray avy. Dia amin'ny anaran'i Jesosy no hanonana zavavaka izany. Amen. Mankasitraka ny faharetanao nanaraka ny fandarana isaorantsika ireo namana teknisiana izay niezaka mandrakarivana na tsara ny fifandraisantsika na tonga ny sary sy ny feo ho tafapita tany atokantranonao. Isaorantsika ny pasteur Andriamparatena Fanela tamin'izay dia lavitrezaka izay ny zarany fihaikana izay tokony ho atrehina sy hoariny ny fianakaviana mba ho amin'ny fandraisena mandrakariva. Ary dia mampanantenao zay fa loha hevitra mahaliana sy vaovao indray no hiarahantsika amin'ny fotoana manaraka. Manao presaka pasteur. Mandra-pioana samy toen'Andriamanitra tokoka.